Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana kosa entina mitondram-bavaka ho an'ny firenena izay mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao no tanterahan'ny folo alin-dà eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena entina hanamariana ny fitezam-panahy ho an'ny folo alin-dà. Androany no nanatanterahana izany tetsy amin'ny chapelle tetsy Ampiahibe. Manoloana ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena nanatanteraka fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho an'ny firenena andiany faharoa ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena. Ireo tompon'andraikitra ambony ao anivon'ny miaramila dia nanatrika izany teny amin'ny chapelle Ampiahibe. Ny andro androany dia andro natokana ho an'ny fitezam-panahy miaramila ary dia naompana amina vavaka moa izany andro androany izany ka tsy niteto Ampiahibe ihany ny vavaka fa ny fitezam-panahy rehetra manerana Anosy. Nentina mibavaka ny firenena ary nentina mibavaka ihany koa ny fanatanterahany miaramila eo anivon'ny folo alin-dà ny asany satria dia fantatritsika fa ny savorovoro amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mandeha fotoan-tsarotra tokoa ny firenetsika. Dia nentina ambavaka ireo mpanelanelana na ireo firenena malagasy izany na ireo vahiny mpiara-miasa amintsika. Nentina ambavaka ihany koa ireo mpanao politika izay miteraka an'izao savorovoro izao. Indrindra napetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny olo-pirenena malagasy rehetra izay matetika atao sorona foana ho latsa-drà hoantina mandoto ny tanany ny mpitondra. Eo anivon'ny mpitandro filaminana dia miantso ny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina ny mpitandro filaminana dia efa nanambara fa olana politika no misy ary mila vahaolana politika ary miantso ny fandaminana eo amin'ny mpanao politika izy ireo.